Azikala fomba hafa isika tafiditra amin'ny dingana amin'ny famaranana ny fandrafetana ny drafitrasa pirenena momba ny fanajariana ny tany dia nisy tamin'ity androany ity ny fivoriana izay nikarakarana primature lefitra misahana ny fampandrosoana izay nitanterahana tetsy amin'ny Astoria Antanimena. Manana ny otrikairena maro ambonin'ny tany, arena kibon'ny tany ary an-dranomasina Madagasikara. Ahafahana mandroso anefa dia ilaina ny fandrindrana azy ireny. Antony izay mahazava-dehibe ny famaritana ny drafitrasa pirenena momba ny fanajariana ny tany sy ny famolavolana amin'ny vinam-pandrosoana. Ny mety firafitry ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny 10 taona ho avy, izany hoe hatramin'ny taona 2024 no faritana ao anatin'ity drafitrasa pirenena momba fanajariana ny tany vaovao ity. Tsy nataon'ny primature lefitra misahana fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana ambanin-javatra ny fakana ny hevitry ny hery eto amin'ny firenena amin'ny famolavolana amin'izany. Tamin'ity androany ity dia ireo teknisianina avy amin'ny ministera sy ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana no nikondoa ary mifanakalo hevitra teto amin'ny Astoria Antanimena. Tsy manana an'izay outil référentiel izay fantatsika fa tapitra raha ohatra ka nitanterahana tamin'ity 2012 ity ny mapy izay vina ao anatin'ity fotoana. Dikan'izay tsy manana fitaovantsika izay hoentina eo anivon'ireo mpiara-monanatoka zany amin'izao hoe hoentina makaizana tokony manao ny fandrindrana ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Mety samy manana ny secteur tsirairay, département ministériel tsirairay mety samy manana fa ny fandravonana an'izay ao anatina cadre harmonieux et spatialisé dia tsy misy afa-tsy ny schéma national d'aménagement territorial izay natao apetraka ao mba à court terme, à moyen terme azafady izany eo anatin'ny 10 taona fa tsy hoe natao voafetra ao anatina mandat électif anankiray. Natao an'ny olona rehetra ny drafi-pirenena momba ny fanajariana ny tany ary afaka ampiasain'ny mpitondra sy ny mpanao politika ny famolavolana izy ireo ny drafi-pandrosoana ny fiarahamonina. Ny tena marina raha ny izay mihitsy ny tsara tsindriana hoe ny élaboration ny schéma national d'aménagement territoire tsy inspiration na politicienne fa démarche scientifique et spatialisée. Ni schéma national d'aménagement territoire dia outil référentiel orientation nomeny ao anatin'izay démarche izay. Io zavatra io tsy voatery hoe tsy maintsy ho ampiasainy daholo de A à Z izy fa cadre référentiel entin' zareo iny ary zay zava-dehibe hoe mba misy fitaovana izay na ho ampiasain'ny gouvernement de transition amin'izao na izay mpitondra ifandimy aorina dia afaka monsieur basé amin'ny schéma national io satria misy traçabilité zany ny zavatra apetraka. Ny volana janoary 2024 no heverina ho vita tanteraka ny drafitrasa pirenena momba ny fanajariana ny tany vaovao.